hono a inona tokoa moa ny lanjan'ny fifidianana satria isika dia repoblika fa inona marina ny atao hoe repoblika fitondram-panjakana ahitana mpitondra voafidin'ny firenena sy ny mponina ao aminy mifanohitra tanteraka amin'ny fitondran'andriamanjaka izy io satria ny vahoaka manana anjara fahefana aminy Masimandidy amin'ny mahafanjakana repoblikanina dia manana fahefana ny vahoaka amin'ny atao hoe res publica izany hoe mikasika ny fiainam-pirenena izany hoe mahefa ny vahoaka amin'ny fanapahan-kevitra fa raha tia hametraka izany dia mila mifidy aloha e sahala hoe demokrasia ihany ve zany mitovy fa tsy sahala efa fantatsika ihany ny famaritana izany demokrasia izany fa ankoatra ny fifidianana filoham-pirenena anatin'ny atao hoe demokrasia fisoloana tena isika ndikan'izany dia hoe misy ny mpisolo tena fantatra kokoa amin'ny anarana hoe solombavam-bahoaka antsika rehefa misy fanapahan-kevitra ohatran'izany izao ny fifidianana lalàna ay kosa ohatrany ahoana indray ary ny fandehan'ny fifidianana raha ny tokony ho izy ho an'ny rehetra ihany zany izy io eo indrindra Masimandidy ny vahoaka fa ny fifidianana natao an'ny olom-pirenena ihany oka aloha fa ahoana ilay olom-pirenena fanazavana ny olom-pirenena dia olona iray misitraka ireo zo amin'ny firenena iray izy no antony fiarovana sy ny fitondrana raha atao amin'ny fiteny tsotra dia olona manana ny andraikitra sy ny adidy tsy azo ialana rehefa feno taona izay voaziko olona feno taona manana ny zo-pirenena malagasy dia misitraka ny zo maha-olom-pirenena sy ny zo politika izany dia rehefa hifidy dia tsy tokony olona voaheloka manoloana ny fitsarana azadimy ihany koa fa raha te hifidy ianao dia tsy maintsy manoratra narana ny amin'ny lisitry ny mpifidy aloha izany fanoratanarana izany dia adidy amin'ny maha-olom-pirenenanao azo meheza anao fa atao akory tokoa manao an'izany soa ihany ianao fa nametraka an'izany fanontaniana izany ny fanoratanarana dia avy amin'ny fanisana izay atao isaky ny fokotany misy fanaovozana tanteraka ny lisym-pifidianana isaky ny folo taona misy voamera miandraikitra ny fanaraha-maso ny fepetra ilainy fady ny misaotra narana amin'ny rezisitra maro fa fokotany iray ihany no tokony misy ny anaranao izany fisoratanarana izany dia atao manomboka ny 2 desambra hatramin'ny 10 febroary ny taona manaraka ny olom-pirenena efa voasoratra narana kosa dia tokony mijery ny anarany rehefa tonga eny amin'ny fokotany raha misy fitaranana mahakasika ny fanadinoana na fahadisoana amin'ny fisoratananarana dia tokony atao anatin'ny 20 andro manomboka amin'ny famoahana izany ny 10 Mey kosa ny fikatona ny lisitry ny mpifidy izay manan-kery mandritry ny 5 taona io manomboka ny 2 Janoary no azahoana izany tsara ho fantatra ihany koa fa ilaina tokoa ny mihaino tsara ny vaovao-pirenena sy manaraka akaiky ny fiasan'ny mpitondra raha fehezina izany dia fanoratanarana anatin'ny lisym-pifidianana aloha desambra hatramin'ny janoary fanamarinana hatramin'ny volana Mey mandatsabato fanaraha-mason'ny fifidianana ary indrindra mila mailo aza mianahana dia ampiaro ny izo sy ny andraikitrao sotra betsaka tena misy isainana tsara zany